Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 5 Desambra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 9 Desambra 2024 amin'ny 9 maraina. Mila malina hatrany eny an-dranomasina na tsy misy azy ny filazana fampitandremana. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, tanjon'ny Bobaomby hatramin'ny tanjon'ny Angotsy, anorana tandrifin-drahona mahalana ny alina, ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 80 hatramin'ny 80 km isan'ora, hahatratra 730 km isan'ora indraindray, Anonjabe-Dranomasina, Avon'ny Onja, anodidina ny 1,5 metatra. Tanjon'ny Angotsy hatrany Mahanoro, anorana tandrifin-drahona ny alina, ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 80 km isan'ora, ho avy avaratra izany ny any atsimon'ny Toamasina ny alina ka ho 7 km isan'ora, atiny Mpanosy Ranomasina, Avon'ny Onja manodidina ny 1 metatra. Mahanoratra ny Taolagnaro, ho maina amin'ny ankapobeny, ho avy avaratra na avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 80 km isan'ora, hahatratra 80 km isan'ora manomboka ny tolakandro, atiny Mpanosy na Anonjabe-Dranomasina, Avon'ny Onja 1 metatra, hahatratra 1,5 hatramin'ny 2 metatra any amin'ny tapany atsimo, isan'ny ranomadinika avy atsimo. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjon'ny Vohimena, ho maina amin'ny ankapobeny, ho avy Atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 80 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 570 km isan'ora indraindray rehefa manalavitra ny morontsiraka, Anonjabe na aherin'ny ranomasina, Avon'ny Onja 2 hatramin'ny 2,5 metatra, isan'ny rano avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjon'ny Vohimena hatrany amin'ny tanjon'ny Ankabo, mety hisy tandrifin-drahona ny alina, ho avy atsimon'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 80 km isan'ora, Anonjabe-Dranomasina, Avon'ny Onja 2 metatra, isan'ny rano avy atsimo andrefana. Tanjon'ny Ankabo hatrany amin'ny tanjon'ny Vilanandro, hisy orana tandrifin-drahona ny alina, ho avy avaratra ny rivotra amin'ny fiandohan'ny Fepitaona ka ho 7 km isan'ora, ho avy andrefana kosa izany ny atoandro ka ho 7 hatramin'ny 80 km isan'ora, ary ho avy atsimo ny alina ka ho 80 km isan'ora, atiny Mpanosy na Anonjabe-Dranomasina, Avon'ny Onja manodidina ny 4,5 hatramin'ny 1,3 metatra. Tanjon'ny Vilanandro hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona ny maraina, ho avy Atsinanana andrivotra ny maraina ka ho 20 hatramin'ny 80 km isan'ora, ho avy andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 80 km isan'ora, ho tonona adiny Mpanosy Ranomasina, ankoatra ny toerana misy orana izay mety Anonjabe izany, Avon'ny Onja ho latsaky ny 2 metatra, hahatratra 1,5 hatramin'ny 2 metatra indraindray. Analalava hatrany amin'ny tanjon'ny Bobaomby, anorana tandrifin-drahona mety araikotrika indraindray, iovaova amin'ny fitsiokan-drivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 hatramin'ny 80 km isan'ora, hahatratra 80 km isan'ora ny maraina, ho tonona adiny Mpanosy Ranomasina, Anonjabe na ahery ny toerana misy oram-baratra, Avon'ny Onja ho latsaky ny 2 metatra, hahatratra 2 hatramin'ny 2,5 metatra indraindray.